Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ry rahavavy sy anadahy ary tononoko amin'ny zanaky ny fiadanana rehetra izay mandrety feo ty ny fiadanan'i Jesosy Kristy izay tokoa ny no hanjaka ao am-ponao sy ao amin'ny fiainanao rehetra. Amen. Ampanetretena lehibe ry havako rehetra ny mba hitondrako tenin'Andriamanitra eto zany moa dia sakafo ny fanantsika izay avy ato amin'ny Baiboly ihany. Ka mialohan'izany dia raha sitraka ao dia ndrolo antsika hivavaka ho fametrahantsika ny fotoana eto izay omeny antsika eto anatrehany ihany dia hiara hivavaka ary tsika. Halleluja. Rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao. Sotranao zay tompo malala o fa mbola nomenao tombontona sy tombom-pahafana indray ahafana ifampisara eto amin'ity androany ity. Misaotra tompo ao satria mbola nomenao tombonandro, tombom-pahavelomana ny rehetra ka afaka mifakandre toy izao, mifampisara toy izao tompo. Misaotra anao zahay satria ho anay velona ny teny, nefa maty dia vita zany aminy, fa ho anay izay velona no tompon'izao teny izao. Ka noho izao ny tompo, noho izany dia mitenena eto indray ary ianao fa izay dia vonona mandrakariva ny andreny amin'ny feonao. Ny fanahy masonao izay napetraka ao rehefa lasa ianao dia io ihany no manjaka any amin'izay miasa rehetra amin'izay tiany hiasana. Ka raha hiasa eto izahay dia angatahako ny fanahy masonao hampianatra anay eto satria izy ilay mpampianatra tsara indrindra, ilay fanahinao, ilay mpanolo-tsaina, ilay avoka-piainanay izy ilay mpisolo vava. Ka indreto izahay rehetra andeha ho ampianarina eto indray androany ary ny tenako raha nokatra ny vavako eto dia izy no hisolo vava. Za zany fitaovana fotsiny ihany fa izy no ampiteny ny vavako eto ary izany teny zany anie dia hikorina amin'izay mandre rehetra ary tahio sahady ny sofina rehetra izay mandre amin'ity fotoana ity ary ny fo ihany koa izay amin'ny tempo rehetra mba toy ny tany lonaka andray izany teny izany. Azy rehetra lonaka rehetra any dia iletika any anaty izany teny izany ary mitsimoka mamoa mivoaka eny amin'ny fiainany tsirairay avy. Ka mitenena tompo fa indreto izay vonona ny andreny amin'ny feonao. Ny vavako izay mpisokafonao eto dia hamasino ary aoka ny lelako toy ny lelany efa mahay raha hiteny izao teninao izao. Fantatro fa efa miasa ianao ary fantatro fa miasa any amin'izay rehetra manongila tsofina eto ianao Andriamanitra. Misaotra indrindra anao zahay ary atomboka amin'ny analany anaranao izao fiarana izao. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Amen. Andeha hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Mpanjaka faharoa toko 19 dia vakitsika manomboka amin'ny 1:1. Raha mety aminao moa raha misy baiboly ianao dia tsara mba samy miaraka mijerytsika dia miaraka mamaky masoray zany dia mba voamarina anao ato amin'ny baiboly ihany koa ny zavatra iarahantsika mifampisara eto. Ny soramandry raha hitantsika eo ambony dia ny hoe ny nanjakan'i Jehorama sy Ahazia tamin'ny Joda. Dia vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Elisa efa niteny tamin'ny vehivavy ren'ilay zaza maty no velominy ka nanao hoe miainga ka mandehana ianao sy ny ankohonanao ary mivahaina any amin'izay azonao hivanianana fa Jehova efa niantsony mosary sady efa ho tonga izany ka haharitra fitotaona amin'ny tany. Faharoa dia niainga raha vehivavy ka nanao araka ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Eny, lasa izy sy ny ankohonany ka nivahiny fitotaona tany amin'ny tanin'ny Filistina. Fahatelo, ary noho ny afaka fitotaona dia nody avy tany amin'ny tanin'ny Filistina raha vehivavy ary lasa nitaraina tamin'ny mpanjaka izy ny amin'ny tranony sy ny taniny. Fahaefatra, ary ny mpanjaka niteny tamin'ny Gehazy zatovy ny lehilahin'Andriamanitra hoe masina ianao lazao amiko izay zava-dehibe rehetra nataon'i Elisa. Dia 5, ary raha mbola nilazalaza tamin'ny mpanjaka ny amin'ny namelomany Elisa ny maty izy dia indro ilay vehivavy ren'ny zaza maty no velominy nitaraina tamin'ny mpanjaka ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary hoy Gehazy, ry
mpanjaka tompoko ity ilay vehivavy ary io koa ilay zanany maty no velo amin'ny Elisa. Fahenina sady farany. Ary noho ny nanontanian'ny mpanjaka raha vehivavy dia nilaza ary dia notendren'ny mpanjaka ny tandapa anankiray ka nomeny teny hoe avereno izay azy rehetra ary onero ny vokatry ny tany rehetra hatramin'ny andro ny alany tamin'ny tany ka mandraka ankehitriny. Amenna, amenna. Atreo ny fifampizarana izay arahantsika eto. Ianao moa raha ohatra mbola mazoto dia afaka farananao hatrany amin'ny farany izy rehetra fa eo hatramin'ny fahenina ihany ny arahantsika mifampizara. Te hiresaka amintsika indray Jesosy androany. Te hiresaka amiko sy aminao izy amin'ny alalan'ny ity teny ity ary izy dia tiany mihitsy mifandray amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Ka eto olona roa moa izany hitantsika eto ny amin'ny tapany voalohany vakintsika teo dia ny Elisa ny teny tamin'ny vehivavy. Eto izany ny mpitory no endrika Elisa ary ny mpankatoa ny endrika vehivavy izay mandre izany. Ka maromaro ny lesona izay azontsika ho raisina ato indrindra fa raha mandinika ny teny ho azy ianao dia fa tonga dia miteny aminao ny tompo amin'ny fotoana makinao azy tsara. Elisa sy vehivavy moa zany dia efa tsy voasambany zareo no nifandray fa efa nifandray foana ary efa invakisika teo koa aza fa ny zanak' Elisa dia nisy fotoana efa maty ny zanak' vehivavy azafady dia novelomin'ny Elisa dia izany hoe fa nisy fifandraisan'ireo ary efa nivahiny tao amin'ny trano vehivavy ihany koa Elisa dia tsy hoe vahiny nifankalala zany zareo eto fa efa mpifandray. Ka mahairay ato amin'ny tompo amin'izy ireo zany dia fantatra fa hisy mosary tamin'ny tany izay nonenan'izy ireo dia nafindra toerana hafa vehivavy sy ny ankohonany. Dia eto moa dia miteny Elisa ary vehivavy manatsofina ny heno ka nankatoa. Ka eto indray zany zao dia miteny ny tenin'Andriamanitra dia isika rehetra izay aman-dreny no mankatoa ny fifampizarana. Elisa moa efa jeto, vehivavy koa efa jeto, fa zaho sy ianao no sady Elisa no vehivavy mpankatoa n'ilay teny. Dia eto zany mitaky fankatoavana aloha Jesosy voalohany indrindra ary mitaky ihany koa famoezana ny zavatra fananana izay mety anananao ao ka mila afoy izany. Eto moa raha hitantsika hoe miteny Elisa hoe mandehana miainga miala amin'ity toerana ity fa hisy mosary eto ary efa niteny Jehovah hiantso an'izay mosary izay izy dia tsy maintsy hisy izay. Dia raha nandre vehivavy dia tsy namaly izy hoe ahoana moa ry lehilahin'Andriamanitra fa dia ina loatra fa maninona no afindranao amin'ny toeran-kafa aho zany manana ny tranoko ary ifindra amin'ny toeran-kafa dia tsy fantatra hoe iza no handray anahy sy ny zanako ary ny fananako iza ny hanjaka aminy dia za iranao hitady toeran-kafa ry nefa ny anahy iza no hipetraka aminy. Raha misy ny mosary dia eto ihany dia mangoniko ny haniko hoanina dia ato dia ny any ambadika any ny mosary fa za ato amin'ny tranoko za nge manana tany manana trano fa manina ny ranao ifindra amin'ny toeran-kafa izay tsy fantatra akory na isy handray zahay, tsy fantatra na isy haniko hoanina any dia ahoana moa fa sao dia efa tsy rariny ary nareo rehetra manina mijanona fa za ihany izay sy ny ankonako ny ranao ifindra amin'ny toeran-kafa dia ny fananako izany avelako eto. Averinao fa moramora moa nanangonako vola nananganako an'io trano karamako firitaona nananganako an'io teo dia hoafoiko ve zany dia anjakain'ny olona dia za indray hijaly ny anahy ito zany omeko olona dia za indray hijaly hivahiny amin'ny tranon'olona izay tsy fantatro. Fa sao efa tsy rary ny lehilahin'Andriamanitra, sao dia efa tsy fitiavana atsony zao tenenao anazy ao. Tsy mba hoe ianao koa no mijery toerana ivatanako na hotely dia hoe mipetraha amin'ity ianareo mandrapatabitra ny mosary eto. Amin'io tsy mba hoe 2 volana na 2 volana fa 7 taona. Mba ahoana ny iainako amin'ny tanànan'olona 7 taona zany? Sao efa tsy fitiavana azy aho Tsy namaly vehivavy. Tsy niteny izy na inona fa dia nanaika. Hitantsika eto amin'ny 12 niainga vehivavy ka nanaraka ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Halleluja.
mitady olona mankatao ny ten'Andriamanitra izy androany izaho sianao olona velona mandre izany teny izany nandre ty raha vehivavy tia dia nankatao dia nandeha tsy mba nitavozafoza tsy mba hoe sanganena tsy mba hoe ahoana ty fananako ty dia tena tsy foiko ty mila fahafoezana rahavavy mila fahafoezana raha natao inona ny zavatra mety tsy foinao inavy zao raha tany saitsika inavy ny zavatra tsy foinao ao aminao ao andeha hanomponao an'ny tompo tsika zao raha mahita any Madagasikara dia ino moa zany tsy hoe korony mitenina amin'reto olona tratoza sy ny anina fa zavatra hita aloha hoe misy zao hitasika hoe toerana ohatra ny tandinin-doza reny dia na tondra-dranona izy vato ikoriana dia hoe afindra ny fitondram-panjakana izy reny mifindra ety ananina fa so manininao ny ainareo fa misy vato ikoriana eto na misy tondra-drano eto na sisa dia misy amin'ireny olona reny mankatoa izy dia mandeha satria mamy ny aina tsy nanapiry dia misy amin'ireny koa nefa tsy mandeha izy satria tsy mahafoy ilay enta-kely na ilay fananany ao amin'ilay toerana aleo ny maty ao izay endrika ohatr'izany koa ny hitantsika atao anatin'ity teny ity ny lehilahin'Andriamanitra indrahana ny hiteny tamin'ny raha vehivavy ary tsy raha vehivavy rery ihany no mandeha eto fa izy hatramin'ny ankonana famonjena isy ny ankonana zany eto fitiavana manokana satria raha olo tsy tiana ny tsy mba raharahiana resana zany fa zay anjo azy ao manjo azy fa matoa ny tenenina dia fitiavana azy zay dia mba tsy hiainany ihany koa amin'ny mosary dia nilazaina meloa izy mba hifindra aloha dia zaho sianao mihitsy ny tompon'izany teny zany ho asianao io teny io ny mosary eto dia endrika fahoriana fantatratsika hoe ina ny fahoriana ianjady amin'ity tany ity rehefa tonga izay fotoana izay Jesosy tsy maintsy ho avy izy haka ny olony haka ny fiangonana ka ny fahoriana endrika mosary izao ohatra isika miara-mahita ary mahalala tsara ina zavatra misy amin'izao andriana antsika izao ny krizy ny aretina ny loza samihafa ny mosary ireo ilay fahoriana ireo dia izay olon'Andriamanitra mandreny amin'ny tenin'Andriamanitra izay miendrika Elisa no mitondra ny teny izay mankatò rehetra dia miavotra izy mandeha tsy mila resaka maro fa miala izy ary dia mifindra mankato amin'i Jesosy satria tiany tompo ianao tsy hiaina amin'izay fahoriana zay tiany Jesosy tsika sy hiaina amin'ity izao tontolo izao ty tsony satria eto dia fahampotena sy faharavana tsy maintsy hisy amin'ity tany ity dia noho ny fitiavany antsika manokana dia mampatsiahy izy adinoy sy ajanono ny zavatra mety mampiraikitra anao amin'ity tany ity mifindra misy famoizana fanananao misy famoizana fahotanao miala tena miavotra tao misy ianao eto moa raha jerevantsika ty teny ity dia raha ohatra anao fampianarana ny tany ohatra ny fampianarana famorim-bola dia hoe manaovy ianao Mahafoeza betsaka ho an'ny tompo fa ho tahina mihoatra ianao raha vao mandrotsaka manao misimisy ary amin'ilay marary ny ainao misy no arotsay fa ho tahin'Andriamanitra mihoatra ho averin'Andriamanitra aminao ny anao rehetra tsy mitondra anao any amin'izany aho raha miteny eto tsy mitondra anao amin'izany ty teny izay mivakitsika ity fa mitondra anao io hafoy ny fahotana ny fanananao hifindranao atao amin'i Jesosy maro manko ny olona tsy tia izany mivavaka zany satria be disiplinina loatra ny manara-dia an'i Jesosy tsy azo ataon'izao tsy azo ataon'izao ka fiainana amin'ity tany ity mbola fafinaretana dia ahoana mihitsy moa ka le tsy azo atao zay le hoe tery ny lalana mankato amin'i Jesosy miala amin'ity izao tontolo izao ty tsika mifindra mankato amin'ilay lalana efa nisoritan'i Jesosy ho azy ho anao afoy aloha afoezy ny fahotana ny fankatoava antsika manaiky raha tsy sarotra anie zany manaiky zany no mamaly aliza dia ahoana iny mbola lava be fa eto dia hoe eny ary na hoe oke ary eny ary fa ialako ty fazaran-drasiko ty eny ary fa hajanoko eto ty tranoko ty eny ary fa hisaraka amin'ity vadin'olona ty eny ary fa tsy handainga sy hamitaka aman'olona ntsony eny ary fa tsy hanana lolopo amin'olona ntsony
eny ara fa tena hoe tsy hanao andany fotoanako amin'ny Facebook atsony aho fa olaniko ato amin'i Jesosy ny fotoanako. Eny ara fa afoiko hatramin'ny fananako aza. Eny ara fa hanompo ny tompo aho fa afoiko ty izao tontolo izao ty. Misy teny fotsiny teny ianao eny dia miavotro ianao miala ao anatin'izay. Ny fananana, trano, tômôbila sy ny harena maro samihafa. Io le mampitaraiky atsika ny fahotana sy ny karazany rehetra izay sy ahafahantsika ahita ny toerana efa noman'i Jesosy ho azy ho anao any an-danitra any. Tena misy izay tsy mampiresaka fotsiny ten'Andriamanitra raha miteny hoe ho avy tsy ho ela ny tompontsika. Tsy iza fa Jesosy Kristy izany. Ka isika sy ianao izay mbola velona androany ny tompon'izany teny izany, avelao ny zavatra rehetra mety mampiraiky tapisaka ny fonao amin'ity tany ity. Miavoto ianao, miala tao, mifindra ato amin'i Jesosy ianao. Raha tianao ho avitra ho ato amin'i Jesosy, Jesosy anie no lalana sy fiainana ary fahamarinany. Amin'ny fomba ahoana no ahitanao an'ilay lalana ary? Raha tsy miala ato amin'ity izao tontolo izao ty aloha ny tongotrao na ny fiainanao. Tsy ahitan Jesosy misy ianao raha sady atsonongy aro na aty na ary fa tsy misy ny ray amin'ireo ny azomanao dia miala ao amin'izao tontolo izao ianao dia mifindra makato amin'i Jesosy satria izy ilay lalana aloha voalohany indrindra. Ary izy tsy ahita fiainana ianao tsy toy ny fiainan'ity rahavavy ty raha ohatra ka nijanona tamin'ity toerana feno mosary ty izy. Mipotika sy maintsy potika ny fiainana satria fahorinana natrehana teo. Raha tsy nanaiky izy nafoy andreo fananan'ireo. Ka te ahita fiainana ato amin'i Jesosy ianao? Te ahita ny toerana izay fanomanin'i Jesosy ianao? Andao hafoy amin'ity zavatra n'izao tontolo izao ty sy ny fanananao rehetra. Na firy taona na nangonanao vola, na nangananao trano, ny vidiananao tômôbila, vidiananao tsy haiko aby na fananana mety ho valeur any aminao any. Miala dia mifindra ato amin'i Jesosy. Anompoy an Jesosy ny andronao sisa rehetra fa aza anompoana sampy, anompoana ny zavatry ny tany rehetra ty izay mampitaraiky atsika eto. Eto moa rahavavy rehefa niverina avy any izy, io moa izany dia tsy mba hoe ray volana, roa volana ny tany fa 7 taona. Verina avy any izy dia tsy hoe dia nipetraka dia vita mozaina aminay telo mianaka na izy firy mianaka fa dia tsy hita daholo ny fananako. Izay anie rehefa niteneniko hoe izaho tsy tokony nandeha dia izao nandeha nefa dia izao ndray tonga avy any tsisy hita ny fananako. Tsy nimononmonina izy. Lasa izy nanatona ny lehilahin'Andriamanitra. Lasa izy nanatona ny Mpanjaka azafady. Nanatona ny Mpanjaka izy niteny hoe tsy hita tsony ny fananako. Tsy misy hitako tsony ny hain-taniko sy ny vokatra sy ny fananako. Mitaraina. Mila teny ndray eo izany. Nitaraina mihitsy ny teniny ato nitaraina tamin'ny Mpanjaka rahavehivavy. Tena mindrana foy izy. Satria nahafoy ny fananana izy dia nomena indray fananana hafa ary tsara lavitra noho ny teo aloha. Izay le niteneniko tery aloha hoe hovaina kely fotsiny io raha tia andeha hampianatra momba ny ara-bola ny olona dia hovaina izay dia izay no mandeha. Satria rehefa mahafoy dia manome Andriamanitra. Ka eto ny mahafoy ny fanananao toy izay lasa ianao satria famonjenaina eto andresana. Ho vonjen'ny tompony haitsika hiala amin'ity izao tontolo izao ty. Ity tsy maintsy ho rava, ho potika, ho ringana izao tontolo izao sy ny filana. Ka izao sy ianao rehefa makato ny teny, anara-dia n'Andriamanitra deniny ety an-tany, anaiky ny fifampitondrana sy ny fifampifehezana atao amin'i Jesosy ary ny didiny, ny fankatoavana azy amin'ny fitondrany rehetra, fanarahanao ny lalana efa nisoritanao anao dia tsy maintsy tonga ao amin'izay toerana efa nomanao anao izay ianao, ho hitanao izay, ho hitantsika rehetra izay. Tsy olombelona akory ny Andriamanitra ka handainga. Tsy zanak'olombelona izy ka hamitaka. Fa izay teny rehetra tsy maintsy hafaindy ary tsy maintsy tanterahana. Fa tsy hamitaka Jesosy akory raha miteny an'izany. Tsy mampanantena pôkaty izy raha mampanantena hoe ho avy haitsena anareo. Ka mba ho tafakatra tsika amin'ny fampakarana voalohany. Andao ary andiny tena dia n'izao. Mahafoeza ianao rahavavy sy anadao. Ary mankatoava ny teny. Eto moa rehefa niverina izy dia niverina amindray ny fananany rehetra. Afa mbola nisy dingana nataony tao dia ny fitarainana nataony tamin'ny Mpanjaka.
isika zao maro amintsika eto amin'ity tany ity ny zavatra ohatra zao salantyravavy ty man zao dia hoe no efa manana trano izy manana fanana nefa dia nafoy dia nandeha dia zany hoe efa mba nitahina izy zany nanana andreo ohatr'izay koa zaho sy ianao nitahina antsika mahazo fahasalamana mahazo an'io rehetra eo fa angalariny devoly indray ireny angalariny devoly ny fahasalamanao angalariny devoly ny fanananao fa aza malahelony amin'izany ianao tsy mampalahelo zany Jesosy efa manomana tsara ho anao afo izy fotsiny zany sy alao any izy ary zany tsy manana matomaka ary tsika koa dia mahaiza koa rehefa miresaka amin'izao sy rehefa mitaraina amin' Jesosy angalariny devoly ny fahasalamako za tsy tokony harary ny diakapoka nataonao fa nanasitranana nefa jerena za marary za tsy manaiky mitaraina ianao mitaraina ao amin' Jesosy ianao dia azonao zay fa tsy hoe mangina fotsiny eo ianao nitaraina nge io raha vavy eo niverina avy any rehefa tratra ny hoe inona elanelana anao tao amin'Andriamanitra teo aloha ohatra ny hoe tsy nanompontsony ianao nangatsiatsika ianao lasa variana tany amin'izao tontolo izao zalany hoe nangalariny devoly indray zany na ny fotoananao na ny fananao na ny rehetra miverena atao amin'i Jesosy mitaraina indray mitomanindray mangatahindray Jesosy nangalariny devoly ny fananako nangalariny devoly ny fahasalamako narary be ohatran'izao mangataka aminao aho avereno amiko ny fahasalamako sy trano aho zany mila ataontsika daholo zany mila pratika zany le izy fa eto fahafoezana sy fankatoavana zay vao azonao ery ambany le izy vao nisy ilay teny hoe naverina tamin'ny vokatra ny rehetra onerana ny vokatra ny taniny zay rehetra nananana tamin'ny fotoanany aingany teo zany tamin'ny alany teo amin'ilay tanàna sy izay rehetra efa anazy teo dia averina amindray zany hoe tery ambony ery zany aloha mbola nisy an'ilay hoe fahafoezana avy eo fankatoavana avy eo fitarainana zay vao tonga tamin'ny eo andin'ny faheniny io raha vehivavy sy ny ankonana noho izany mitady olona mankatoa ny ten'Andriamanitra izy mankatoa ny teniny mitady olona mahafoy ny zavatra amin'ity zao tontolo zao ity maro ny olona any tsy natao handreny amin'ny teny fa izaho sy ianao natao nandre satria tiany hiavitra sy hiala amin'ity zao tontolo zao ity hahafoy ny zavatra ity amin'izao tontolo zao ity sika fa sy ananki-po na ny raiky tapisaka amin'ity zavatra nyzao tontolo zao ity ny fotsika ho avy ene Jesosy fitiavana antsika zany ny fiangonana zay anazy ihany no alaina amin'ity tany ity fa tsy hoe le kila olona rehetra ka ianao ve anisany anazy ka mivonimbonina ny amin'izany mila fahafoezana zany mila fankatoavana misy ezaka zany takiany tompo aminao amiko sy aminao zay vao tanteraka amintsika io zavatra rehetra andrisana teo Jesosy va dia marina amin'ny teniny mino fa maro tamin'ny olona teo an-tanàna ny hoe mba misy olombelona hafa ny aina tamin'izany mosary zany fa tsy natao andre ny tenin'ny Elisa hoe miangaka mivaniana amin'ny toerakafa tsy nandre fa ity rahavavy ity ihany no nandre izy sy ny akona no nitenenany amin'izany ohatr'izay koa zaho sy ianao maro ny olona amin'ity tany ity fa zaho sy ianao no natao mandre ny teny dia mila fankatoavana zany fa tsy hoe fananako efa nitain'Andriamanitra matoa navita trano mantain'Andriamanitra natoa nahazo an'izao avy ka ahoana indray tsy misy kahoana eny fotsiny eny ialako rehetrarehetra eny afoiko ty fahotako ty eny tsy hanaonao foana intsony amin'ity fiainako ty afa hanompo ny tompo amin'izay fahafoezana Jesosy tena tia azy tianao matoa izy miteny dia mbola fitiavana zany matoa izy nampiteny any Elisa tamin'ity rahavavy ity dia fitiavana ny rahavavy tsy hijaly amin'ny fahoriana mosary tamin'io toerana ety amin'izao tontolo zao zaho sy ianao mbola mahita fahoriana aloha ary izy efa nilaza an'izay fa ety ihany tsika no ahitany fahoriana fa ny toerana izay nomany tompo azy ho anao tsy hisy fahoriana intsony fa tsy ho hitanao nefa zay raha tsy mahafoy an'ity zao tontolo ity na raha tsy mankatoa ny ten'Andriamanitra zaho sy ianao amen
Mino fa mpakatao ny teny zao sy ianao zay mandreny ny ten'Andriamanitra androany ary dia izay mankatao ihany no azon'ny fahombiazana fankatoavana egalina fahombiazana. Irarisoanao ary manoloana ny teny fampizarantsika tao fampizarantsika teto dia atao amin'ny ten'Andriamanitra any amin'ny Romanina any Romanina izay Romanina 15 izay raha tsy diso Romanina 15:33 dia teny firariso izay tononiko aminao dia amakivaky amin'ny fiainanao tokoa ny izany Romanina 15:3 amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitry ny fiadanana ny ho aminareo rehetra. Amen. Zany aran'ny teny izay fampizarantsika teto androany akamino fa mba nisy kely namba kely fotsiny aza nyraisinao tao anatin'izay teny izay ka raha ianao indrindra ilay mitovy amin'ny raha vehivavy hoe mpakatao ny teny ary pahafoy ny zavatra rehetra mety mahavery isika amin'ity tany ity dia zao raha ianao izay dia ahazo an'ilay firaritso teo amin'ny Romanina 15:33 teo dia tena hoe anjakany fiadanany tokoa ny isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dia ho faranako amin'ny analan'ny vavaka izany teny fampizarantsika teo zany. Halleluja. Ray masina tsara indrindra misaotra fenonao zahay makasitraka anao tompo satria dia nomenao fahafahana izahay ny fampizara teto nomenao fahafahana izay ny fampieny teto ary nampatehivina any amin'ny teninao indray androany tena fitiavanao anay tokoa Jesosy matoy ianao miteny aminay tsirairay avy matoy ianao manambara ny teninao mampatsiahy anay mila mahafoy amin'ity zao tontolo zao ity zahay mila miala amin'ity zao tontolo zao ity zahay ary mifindra makato aminao satria ato aminao ihany nahazoanay ny famonjena ary mila makato ny teny rehetra izay fifampizarana na lehilahy na vehivavy n'Andriamanitra rehetra izay mitory aminay dia mila makatony amin'izany zahay mba hahatonga ny fiadanana sy ny fifaliana aminay sy ny akohonanay dia hitovy amin'ity rahavavy ity izay hoe ho tanteraka aminay hoe izay sy ny akohonanao dia nakatosina nompo anao izahay ka niaina tamin'ny fiadanana. Tompo malalo indreto arany tsirairay avy izay nanana sofina nentina ny teto androany ary izay nandre rehetra dia azo atao hiala maina amin'izany teny izany ary ataovy mahita vokatra any amin'ny tsirairay avy ianao amin'ny analan'ny fankatoavana izany teny izany amin'ny analan'ny fahafoezana ny zavatra amin'ity tany ity zao tontolo zao ity izay mitondra fitaka sy lainga fotsiny ihany ka mataraika na eto tompo fantatra nefa fa tsy maintsy ho ravanao ity zao tontolo zao ity ary ho alainao teto ny olonao ka izahay anisan'ny olonao izay anisan'ilay vady ampakarina Jesosy andreto ny tsirairay avy mahatoky ianao izay ary fantatray fa ianao izay ny teny teto indray ianao izay tompony reto teny reto ianao izay mbola mitahiry ny fofinaina eto indray fofinaina rehetra eto indray no hiasa manoloana izany teny izany ary ny fanahy masonao no anahitaitra sy hampatsiahy ny tsirairay avy isanandro raha misy zavazava-poana raha misy fahavaromariana-poana raha misy zavatra tsy fanaraka amin'ny sitraponao iainana isam-batana tompo dia io fanahinao io no mampatsiahy anay mampibebaka anay ary mampiovitra mampiala anay miala any amin'izao tontolo zao mifindra makato amin'ny lalana efa nisoritanao ho anay rehetra ka misaotra indrindra anao izay tompo ary fantatro fa miasa ianao ary fa miasa ianao tsisy afaka sakana izany fiasan'ny fanahy masonao izany misaotra tompo amin'ny analany anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay sy ametrahana izany vavaka izany. Halleluja. Amen. Jehovah, my Lady, is my